Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Niarany lalao reto zazavavy kely sy zazalahy kely anankiray indray andro. Nanana kanety tsara tarehibe dehibe ilay zazalahy kely, ary ilay zazavavy kely kosa dia nanana vatomamy na bonbon be dehibe ihany koa. Rehefa nahita izany ilay zazalahy kely dia niteny tamin'ilay zazavavy kely hoe raha omeny azy daholo no vatomamy any aminy dia mba omeny an'ilay zazavavy kely daholo kosa hono ny kanetiny rehetra tsara tarehy. Dia nanaiky ary ilay zazavavy kely ka nifanankalo izy menada. Rehefa nifanankalo ireo vatomamy tamin'ny kanety nefa izy ireo dia nitazon'ilay zazalahy kely tany amin'ny tany fa tsy nomeny an'ilay zazavavy kely ny kanety anankiray izay lehibe indrindra sady tsara tarehy indrindra tamin'ireo kanety nananany. Fa ny an'ilay zazavavy kely kosa nefa dia tsy nitazona na dia vatomamy iray aza izy, fa nomeny an'ilay zazalahy kely avokoa izay vatomamy rehetra tany aminy araky ny fanarahana. Rehefa tonga ny alina dia natory tamin'ny mpifaliana sy tamin'ny mpiadanana ilay zazavavy kely nahazo reto kanety be dehibe. Fa ilay zazalahy kely kosa tsy nahita tory, nivadibadika tao am-pandriana tao izy sady nanontany tena hoe sao dia mbola misy vatomamy hafa sy tena tsara tarehy ary tany amin'ilay zazavavy kely kanefa nitazominy fa tsy nomeny hoy ilay zazalahy kely. Satria noheverindra zazalahy kely mantsy fa nanao toy izay nataony ihany koa ilay zazavavy kely ka niazona izay tsara indrindra tany aminy fa tsy nanao ny marina. Eny, toy izany ihany koa ny fisainantsika, toy izany ny fiainantsika matetika. Rehefa tsy manao ny marina ianao ka tsy manome na tsy manao izany zato isan-jato fa misy ampahany izay tazominao fa tsy nanao arak'izay ny fanarahana ianao, dia lasa mahana sy tsy mahatoky ary manendrikendrika ny hafa, satria heverinao manao ho toy izay nataonao avokoa ny olona rehetra, ary dia tsy hahita fiadanam-po mihitsy ianao. Noho izany aoka re mba hanao ny marina mandrakariva e. Enohy tsara anie izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra, fifalian'ny marina ny anao araky ny rariny, fa zava-mahatahotra ny mpanao ratsy kosa izany. Oabolana 2:20. Eny, fa fahavetavetana eo mason'i Jehovah Andriamanitra ao izay rehetra manao izany zavatra izany, dia izay rehetra manao ny tsy marina. Deutéronomie 5:20. Amen. Tarika Roama. Izao tontolo izao, ilao
izay ilay onja ny fanantinany. Harena ny fahasalamako. Alio misoroka toy izay mitsabo. Amkafaliana no iarabananao manaraka trany ny fandaharan'ny AWR. Ora indrindra enonao ny fandaharana ara-pahasalamana zao, koa dia mirary ny andraisanao soa ao anatin'izany. Menofinaritra ary tompoko. Zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainan'ny vehivavy ny fitondrana voga. Tsy ny fitondrana voga ihany ny tiana resahana eto, fa ny fiatrehana ny fahaterahana indrindra ihany koa. Mba ho fiterahana hierendoza ho isika, mba samy ho velona soamantsara sady salama ny reny sy ny zaza. Tsy tonga ho azy anefa izany, fa misy fepetra tokony taterahan'ny vehivavy rehefa mitondra voga izy. Inona izany? Andeha ho arahantsika ny fanadihadiana nataony namana Rila tamin'ny mpampivelona Miora Rakotoarsoa. Misaotra anao miara-miasa amin'ny fandaharana ara-pahasalamana vokarin'ny AWR. Ramatoa Miora Rakotoarsoa, izy moa dia mpampivelona. Miarabanao tompoko. Miaraba ny mpiainantsika dia miaraba koa ny namana Rila. Araka ny resadresaka izay efa mifanaovantsika tamin'ny lasa rasazy, dia zava-dehibe amin'ny reny mitondra voga tokoa ny fisafona. Inona no azo amaritana ny atao hoe fisafona? Ny atao hoe fisafona dia tsy hoe manara-maso ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ihany, ny fitombon'ny zaza sy ny reny ihany, fa eo ihany koa ny manao an'ilay pronostika na hoe tombana amin'ny fiterahana. Ya, dia inona ny tombana atao ao anatin'izay fisafona izay rasazy? Eo izany no manao ny tombana ny rasazy na ny dokotera hoe ho teraka voabasy ve ilay olona sa tsy maintsy hiatrika fandidiana. Io fahaverezan-draha be loatra io mety ho taratra eny amin'ilay mandritra ny fisafona, izany hoe mety hisy olana ty olona ty, mety hanana olana ohatr'izao ty olona ty, mety misy risika izy ho very raha be loatra eo am-piterahana. Dia ho fisorohana izay zany dia izay no matetika mahatonga n'ilay rasazy na dokotera manao pronostika rehefa tonga amin'ny 3 volana fahatelo hitondrana voka hoe tsara kokoa raha mididy na mety atao voabasy ihany, fa mamela manantona toetom-pahasalamana lehibe. Mety isy mpiainantsika izao any hiteny hoe tsy dia maninona izany tsy misafo izany, kanefa raha ny fandrenesako ny famaritana ilay fisafona teo izay dia tokony atao ary tena ilaina ny fisafona, ka mba haharesy lahatra tsara ny mpiainantsika, azon-drasazy amafisina tsara ve ny zavatra atao mandritra ny fisafona. Izy io dia tena fanaraha-maso akaiky, izay zany tena tanjona amin'izy io. Misafo izany aloha ilay olona vao manomboka 3 volana ny kibo dia efa tokony hisafo voalohany izy,
ny antony a dia satria amin'ny telo volana voalohany iny a no mety a ahitana mety hoe misy aretina mahazo an'la vavy amin'ny alalan'ny analizy maromaro na amin'ny alalan'ny écho mety ho taratra amin'ny fotoana iny hoe tsy mipetraka ao aminaty tranjaza ve sanatria le zazakely a amin'ny fotoana iny zany no mba hahafahana mahita raha sanatria iny izay dia mba tsy lasa lavitra le vehivavy na hoe rehefa marary be vao fantatra hoe tsy mipetraka ao aminaty tranjaza le zazakely a fa eo dia efa manomboka ny fitsaboana raha misy fitsaboana tokony atao a raha misy ny fanaraha-maso akaiky tokony atao dia amin'ny fotoana io a no tsara anaovana an'izay. Aorianan'izay a rehefa vita ny fisafoana eo amin'ny manomboka amin'ny fahatelo volana eo a dia misy a ny fisafoana isam-bolana zany a mandritry ny telo volana manaraka ary mandritrizay a dia misy an'kio a ny fitiliana na ilay écho izy tsika misy an'kio ireo analizy maromaro a izay tsy maintsy ataony a rendrehetra ireny a dia ho fanaraha-maso akaiky a manahoana ny fahasalaman'ny zaza ao am-boka manahoana ny fahasalaman'ny reny a mety afaka hiatrika fiterahana ve le reny sao sanatria misy aretin'ny taiza ka tsy afaka azaka fiterahana na tsy mety ho sahirina hitondra voka zany rehetrarehetra zany a hojerena akaiky a mandritry ny fisafoana daholo tompoko. Ia, dia impiry moa zany rasazony tokony hisafo any amin'ny tobim-pahasalamana ny vehivavy iray mitondra vohoka? Raha kely indrindra dia tokony misafo a inefatra eo amin'ny vehivavy a rehefa bevoka. Raha kely indrindra ho eo fa raha araka ny tokony ho izy a dia misafo izy roa telo volana voalohany a dia ny telo volana faharoa izy a misafo isam-bolana izany hoe efa inefatra zany zay a ny telo volana fahatelo farany izy a misafo a indray mandeha isam-bolana fa rehefa manomboka miakaiky ny fiterahana dia eo izy a no tokony misafo a isa-tapa-bolana anarahana anazy akaiky hoe manahoana zazakely a miaina tsara ve ampy tsara ve ny rana ao anatin'ny zazakely rano akibo iainan'ilay zazakely a manahoana fahasalaman'ny reny a sy ny sisa eo le manao an'ilay pronostika ny rasazina ny dokotera hoe mety teraka voabasy izy a ambany a na tsy maintsy ididy. Mbola ho tohizantsika manaraka izay resaka mahakasika fisafoana izay mankasitraka indrindra rasazy. Marary anganety salama tsara ka fa avy ny safo tato amin'ny rasazy tato misafo zany ve ky tsy fandanimpotoana fotsiny a mitovy ihany eo na misafo na tsia samy hoteraka eo ihany rehefa tonga ny fotoana. Nafaty reny vitsivitsy tetỳ an-tanàna nery vola zara ny tetanosy lasaka mbody tsy fidin'ireo zaza tsy manatsiny ny misafo ny vahaolana satria mahazo vaksiny miaro amin'ny tetanosy ny vehivavy bevoka mandritry ny fisafoana izay afaka hiaro azy sy ny zaza ao aterany miampy ireo fikarakarana maro hafa dia mitovy ve ny misafo etỳ amin'ny tobim-pahasalamana sy ny tsy misafo amin'izany? Zay indray tsy tato an-tsaiko aleo misafo marina raha izany ko. Rireny bevoka voafeny telo volana ny kibonao dia mandehana misafo eny amin'ny tobim-pahasalamana azahoanao ireo fikarakarana maro mifanentana amin'ny fivoaran'ny vohoka toy ny vaksiny miaro amin'ny tetanosy izay misoroka ny fahafatesan'ny reny sy ny zaza sy ireo fahasarotana hafa mety hitranga. Raiso ny andraikitra ry ireny mitondra vohoka mba ho samy salama enao sy ny zanakao. Isaorana indrindra ny mpampivelona miora rakotoarosoa nanolotra torohevitra mahasoa ho an'ny vehivavy malagasy. Andriamanitra ne hita azy sy ny ankonany. Ankasitrahana toraka izany koa ianao mpiaino tsy mahafoy ny AWR. Zohanitra no nanomana ny fandaharana ara-pahasalamana ny renesinao teo samy makosany teo amin'ny lafiny teknika mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
fitiavana itaosy hoanao toakivisy rerakampono irakio tira ity mitanondridava tsy misy falina marary trotra karisina hodiny kely anefa nitsintsina aza nefa sabitika inidia tsy mba miasa nefa manana ny anjarany hoanao toakivisy rerakampono irakio tira ity mitanondridava tsy misy falina marary trotra karisina hodiny kely anefa nitsintsina aza nefa sabitika inidia tsy mba miasa nefa manana ny anjarany karaha ianao mifofotraio sady roara findrindra tena sarobidy tokanantany motsiojereny manokana aza mievitra loatra ny anakarena mety simba sy mety olo etifa ifalalizay anjarany roatoy zay lay onjany fanantinana hoanao toakivisy rerakampono irakio tira ity mitanondridava tsy misy falina marary trotra karisina hodiny kely anefa nitsintsina aza nefa sabitika inidia tsy mba miasa nefa manana ny anjarany karaha ianao mifofotraio sady roara findrindra tena sarobidy tokanantany motsiojereny manokana aza mievitra loatra ny anakarena mety simba sy mety olo etifa ifalilizay anjarany roatoy karaha ianao mifofotraio sady roara findrindra tena sarobidy tokanantany motsiojereny manokana aza mievitra loatra ny anakarena mety simba sy mety olo etifa ifalilizay anjarany roatoy AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana fifaliana ho an'ny tenanay pastora Razafinjatovi Narson Gilbert ny miara-midera sy miara-makalaza miara-mame voninahitra ary miara-manolotra fisaorana ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina amintsika rehetra. Zava-dehibe dia zava-dehibe ny anao voalohany teny izany satria Andriamanitra ny tokony atao loha laharana amin'ny zavatra rehetra satria izy moa ny andohany izao rehetra izao izy ny andohantsika tsiraray avy ka mendrika ho azy voalohany indrindra izany rehetra izany. Fampiarahaba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo isika amin'ny alalan'izao dinidinika rahatsoratra masina izao
miteny amintsika Andriamanitra, mampita afatra amintsika izy, maneho ny maizy azy amintsika izy amin'ny alalan'ny feo amin'ny fieritreretana. Isaia 30:20 izy dia milaza mandrakariva manao hoe andre feonao ao ivonao, na ivily amin'ny akavianao na ivily amin'ny akavana, andre feo ao ivonao manao hoe tia ny lalana ka andehana. Andriamanitra izay mahalala ny zavatra rehetra dia manoro antsika hoe itino ny lalana ka andehana. Mbola renao ve izany bitsiky ny lanitra manontolo mitaona anao handeha amin'ny lalany tsara izany. Ry mpiaino malala, miteny amintsika koa izany alalan'ireo toe-javatra maro samihafa amin'ny fiainantsika. Na toe-javatra soa izany, na toe-javatra ratsy. Soa ihany anampaoriana azoko mitandrina ny didinao ny mpanao salamo. Ary ireo toe-javatra tsara maro samihafa dia anihoan'Andriamanitra amintsika ny amin'ny sitrapony. Ary amin'ny epistily ho an'ny Hebreo dia miresaka ny amin'ny atao hoe fananarana antsika Andriamanitra. Inona ho izay zanaka tsy anarina? Raha olona izay avela anara-po amin'izay tiany atao, dia indrisy fa zaza sary ho ny soratra masina. Zany hoe tena tsy fitiavana ny ankizy mihentsy ny famelana azy anao izay tiany atao arak'izay heveriny mamety ny fiainana. Zany iny nanjoan'ilay zanakadaly, nanariny ray aman-dreniny izy, to tsy zakany zany. Ameo azy ny anjara fananako fa alohandy tsy mahazaka fananarana, tsy mahatanto fananarana. Eny tsy mahafaly eo amin'ny andro anatanterahana azy tokoa eo amin'ny anaovana azy ireny fananarana fantsiana ireny. Kanefa tena ilaina. Ko raha mananatra antsika Andriamanitra amin'ny alalan'ireo fitsapana fizantoetra, amin'ny alalan'ireo zavatsarotra, amin'ny alalan'ireo fahoriana maro samihafa izay manjady amintsika. Dia izao ny tsarovy. Tian'Andriamanitra isika mbo ahitsy, amboarina ho volavolaina. Ary ny tena verimberina ny soratra masina dia hoe ho volamena voadio amin'ny afo. Miteny amintsika koa Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavaboary. Raha mandinika ny zavaboary isika hatramin'ny bitika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, dia fitaovana ampiasain'Andriamanitra koa ireny. Ampitany afatra amintsika fa izy dia Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Andriamanitra feno fahendrena, ary Andriamanitra ny firindrana sy ny filaminana, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra izay mahafantatra ny farany hatramin'ny voalohany. Ireo zavatra izay foron'ny olombelona dia indro fa maka aingam-panahy avy amin'ireny zavatra izay noforon'Andriamanitra ireny. Ireny helikoptera ireny, moa tsy ny angidina ny nakana aingam-panahy, nakana hevitra ny amin'izany. Ireny roplanina ireny, moa tsy ireny vorona ireny nakana hevitra ny amin'izany. Sy ny sisa mapita afatra amintsika Andriamanitra. Ny teny izay averimberiko amintsika mandrakariva dia ny hoe mbola voaraintsika ve izany afatra avy amin'Andriamanitra izany, na ampitainy amintsika amin'ny alalan'ny feon'ny fieritreretana, na amin'ny alalan'ny toe-javatra maro samihafa eo amin'ny fiainantsika, na amin'ny alalan'ny zavaboary. Ny zavatra imasoan'ny Satana, ny zavatra izay tena imatimatesa ny Satana, dia ny ampisavorovoro ny ati-dohantsika, ny ampisavorovoro ny saitsika, ny ampisavorovoro ny fanahintsika, ka tsy ahafahantsika mahatakatra intsony ireny afatra sarobidy avy amin'Andriamanitra ireny. Ary ampiasain'ny Satana ny fomba rehetra farany izay mahomby indrindra, ary indraindray dia tsy takatry ny saina mihitsy aza izany fampiasana ireny fomba rehetra izany, mba hahatonga ny fifandraisantsika io tapaka. Zany hoe tsy isy ny fifandraisana amintsika sy Andriamanitra. Ary zay zavatra izay no faran'izay mampatahotra indrindra. Jesosy Kristy eo amin'ny Jaona 5:10 dia miteny hoe zany voaloboko ianareo ny sampana, raha miray amiko ianareo dia mamoa be, fa raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Io zavatra izay iainantsika isan'andro san'andro, herinaratra, io dia hitantsika isan'andro san'andro, io dia ho tokantranontsika ao isan'andro san'andro, eny amin'ny arabe rehetra eny isan'alina isan'alina. Raha misy fahatapahana kely fotsiny, elanelana milimetra vitsivitsy, tsy fandraisan'izany jiro izany, na izany fitaovana mandeha amin'ny herinaratra izany amin'ny fohy be
izay mamokatra herinaratra dia tsisy nininona mandeha eo. Ary izay ny masoan'ny Satana rehefa tapaka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra na dia milimetra kely de kely fotsiny aza dia indrisy fa tsisy nininona mandeha eo. Koa izao fampianarana izao fampaherezana izao dinidinika izao dia natao indrindra mba hifanetana antsika hoe andao jerena daholo ary izany fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany. Saola misy fahatapahana anoany, saola misy tsy fitohizana anoany, dia mila tohizana aingana dia aingana izany mba hampandeha ny lafy ny ara-panahy. Dinio ary ny fiainantsika ara-panahy, dinio ary ny fikasantsika sy ny fisainantsika ny zavatra any ambony, ny zava-panahy, ny zava-masina, ny fiainana mandrakizay, ny fiarahana amin'Andriamanitra. Misy fahatapahana ve any ananonanany, misy zavatra zay tokony ho tohizana ve any ananonanany. Io automobilina io nafaran'izay tsara tarehy indrindra aza, nafaran'izay mety indrindra aza, raha misy fila kely anankiray fotsiny mety ho tapaka ny ananonany dia tsisy nininona mandeha eo. Ko fotoana izay tokony fanaraotra tokoa izao, fotoana izay tokony fampaherezantsika tokoa izao, fotoana izay tokony fanentanantsika tokoa izao, mba handiniantsika ny fiainantsika, hijerentsika amin'ny atsipriana zany fiainantsika izany, ka hanohizana zay rehetra tsy mifandray amin'Andriamanitra. Te hampita hafatra amintsika Andriamanitra, te hiteny amintsika Andriamanitra, te hitaridalana antsika Andriamanitra ho amin'ny lalana tsara, te hanolotra ho antsika ny famonjena Andriamanitra. Fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia azon'ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny avy sy ny fandringanana ny ratsy fanahy. Tsy ho ela dia ho tapitra ny fataperana izao tontolo izao, tsy ho ela dia ho tapitra ny tantarany ity tany ity. Koa inona no anjarantsika, anahoana ny ho avintsika? Mila mifandray amin'Andriamanitra aingana dia aingana isika, maika dia maika isika. Mila mifandray amin'Andriamanitra isika, ahafantarantsika marina ny tena sitrapony, ahafantarantsika marina ny lalana izay tokony hizorantsika, ahafantarantsika marina hoe inona no tena maika indrindra, inona no tsy mety, inona no tokony ho amboarina, inona no tokony ho tohizana. Ry mpiaino malala, raha mandinika amin'ny feo amin'ny fieritreretantsika isika, feoniza no tena renesitsika ao, feoniza teny avy amin'iza, afatra avy amin'iza. Reo heroa ireo no mifanarina eto amin'izao tontolo izao, Andriamanitra sy Satana. Miaika isika fa mandrakariva isika dia mampiasa an'ireo varavavady-tsaina, varavarankely ny fanahy, ny maso ny sofina, ny vava ny orona, ny retsim-pandreny rehetra ao amintsika. Indrisy ampiasaintsika andraisana afatra izay toa tsapa avy hatrany fa mifanohitra tanteraka amin'ny didin'Andriamanitra, amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mila amboarina aingana dia aingana izany, mila ahitsy aingana dia aingana izany, ifitohizan'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ko ny rariko ary ry mpiaino malala, dia ny ahatonga antsika rehetra hitodika eo amin'Andriamanitra, ampitodika ny feo amin'ny fieritreretantsika, ampitodika ny saintsika, ampitodika ny masontsika, ampitodika ny sofintsika, ampitodika ny orona, ampitodika ny vava, ampitodika ny oditra eo amin'Andriamanitra. Ka ny afatra avy amin'Andriamanitra no voaraintsika. Ka ndena somary manao anterisetreny ihany ara Satana, manao anterisetreny ihany izy, apita ny afatra avy aminy, ny teny avy aminy, ny baiko avy aminy, ny fanerena avy aminy. Rehefa tena ny sitrapotsika no mahery vaika mitodika eo amin'Andriamanitra, dia tsy hahefa na inona Satana hiary hivavaka isika. Tompon'Andriamanitra ahy, mpamorona sy mpahary anay, ny teny ianao manao hoe andeha isika morona ola tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. Raha ny rariny sy ny hitsiny dia tokony hitodika aminao mandrakariva izahay, tokony hibanjina anao mandrakariva izahay, tokony hifandray aminao mandrakariva izahay. Nefa indrisy Tompo Andriamanitra, ilay devoly Satana no manao anterisetra anay, ka dia izy no indro fa mameno ny fosiny sainam-pananay, ny teniny, ny fietsiny, ny fombany, ny fanaony, ny fahazarany.
ary indraindray dia efa lasa andevony ota izahay. Mila vonjy avy aminao izahay. Tompo malalo ampeo izahay hanohy indray ny fifandraisana aminao ka ampitodika amin'ny feo fieritreretanay, ny sainay, ny fonay, ny fanahinay, ny masonay, ny sofinay, ny vavanay, ny oronay, ny fanambolona rehetra aminay, ny fikasiana rehetra aminay, mba hitodika tanteraka aminao, hifandray aminao, ka ny afatra avy aminao, ny teninao, ny baiko avy aminao, ny fitariana avy aminao, izay tsy mikatsaka fa tsy ny hitariananay ho amin'ny tsara, ho amin'ny famonjena, ho amin'ny fiainana mandrakizay. Izany no tena ho tiana hitanteraka. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Tarika lalao hoanao izay vari nami lomano amin'ny fahotana tsarovyanefa fa misy fetrany andro mpiainanao ny zavatra rehetra toami ny zao tontolo izao mamatotranao tsy ahazo ilay fiainana vaovao. Jesosy aneka tonga te toantany efa maty mba hisolo ny helokao azahavelanao handalo foana izy fa fiainanao ny raha izay nalatsany tety refanana votany ay sy hoanao fa fitiavana no nanolorany nyany hoanao. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. AWR feon'ny fanantenana. Aza manaikure sinto ny anao rasendra fankampanay fa Jesosy vonona ny hanome ny fanahy ny hoanao de lay fanahy mahery zay mande sy ny ota rehetra tsisy atahoranao raha to Jesosy no apinga fiarovanao nazarotrazany ady atao tsarovy lay satana efaresy hatramin'izay lay raha tao kalvari zay latsaka tety ny solo anao aokatsyokive kory anao satria lay mpamonjy anatanteraka ny adinao lay paradisa soa izay miandry anao no azo antoka. Mahazo fahendrena, mahazo fahalalana, fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zaro tsy maharitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomanana olombanina. Ankafaliana mandrakariva no iaonana aminao mpiaino amin'ilay lalan'izao onjam-peo zao ny fandarana fianarana sy fanabeazana nodronisinao dia mankasitraka anao mampandroso anay amin'izao fotoan'izao dia miarabanao ihany koa satria mbola tafahoany etsika noho ny fitahian'ilay nahary. Miarabanao namana Naritiana. Dia anterina ihany koa izany fisaorana sy fiarabana nentiny namana lantoro misa Joely teo izay ka ankaravona ihany koa no anolorana anao mpiaino ny arahaba dia samy tsara tompoko lahy samy tsara tompoko vavy. Miarabanao ihany koa namana lantoro misa Joely.
eny ary ndeha hivavaka isika rainao eo izay any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny mifanjakanao tanteraka ny sitraponao. Misaotranao izahay fa mbola velonaina tsy nody vovoka na lasa menaka ny tany fa mbola nomenao tombon'androm-pahavelomana ankehitriny dia raina ny anaranao noho izany ray malala. Dia indretondray izahay izay mpikarakara ny fandarana, indretoko ny mpiaino izay miaino anay, aoka voavela eloko avokoa izahay rehetra noho ny amin'ny ran'ilay Jesosy Kristy izay maty nisolo anay. Mangataka izahay mba hidiranao an-tsehatra ny fiainan'ny isam-batan'olona, ka ny olana rehetra, ny aretina, ny tsy fisiana dia aoka ianao no isalovana ka hiva izany rehetra izany. Aoka mba ahita ny voninahitra tao izahay ray malala. Dia aoka ihany koa ny fiadanana izay fanomenao sy efa nomenao teo amin'ny fiainanay mba hameno izany fiainanay izany ihany koa ankehitriny. Dia omeo tanjam-pinoana izahay mba azahoana ny fahatra aminao mandrakariva mandra-piverinao any amin'irao lanitra tsy ho ela intsony. Tonoana izany vavaka izany noho ny amin'ny alalan'ilay marina dia Jesosy Kristy. Amen. Eny ary iroso amin'ny fandarantsika namana lantaony misajoely inona ny masaka azo aroso azy. Anio isika dia iresaka ilay torohevitra fototra momba ny fitantanana mahomby ny fanabeazana ny ankizy. Dia tsy inona izany fa hoe avela ny ankizy atsapa na isintona samyreriny lesona avy amin'ny vokatra voajanahary ny fietsiny. Torohevitra eo amin'ny faefatra eo ngambizay namana naridiana. Raha azo koa avela mihitsy izany le ankizy atsapana isintona samyreriny lesona avy amin'ny vokatra voajanahary ny fietsiny fa tsy miditra na manelanelana ny olon-dehibe. Ka raha mety mamparatra azy moa izany le zavatra ataony namana lantaony misajoely dia ahoana ihany koa no mety fiseho an'le izy dia inona ny mety ho ataondray aman-dreny amin'izany. Ohatra vetrany izany no omena namana naridiana. Raha ohatra anankiray isika hoe mianjera ilay ankizy dia matsapa marary. Dia eo amin'ny fianjerana io dia zavatra roa no mety hitranga. Dia misy ilay lazain'ny vazaha hoe conséquence agréable sy ny conséquence désagréable. Izany hoe ataony foana ilay fihetsika raha natsapany fahafinaretana na fahatsarana. Zay zany ilay conséquence agréable zay. Fa tsy ataony intsony ilay fihetsika rehefa natsapany faharariana. Zay ilay conséquence désagréable. Izany hoe ny fihetsika ataon'ny ankizy anankiray zany rehefa natsapany fahafinaretana dia averiny. Dia rehefa natsapany faharariana dia mijanona eo izy. Izay koa no atao hoe fanabeazana na éducation. Ny éducation zany dia miainga avy amin'izay zavatra hoe fahatsapana. Io ilay atao hoe prise de conscience. Conscient le ankizy zany hoe tamin'ity ny anjera dia naratra. Dia raha ohatra ka tsy te arary na tsy te atsapa faharariana intsony izy dia tsy manao an'ilay fihetsika izay mety nampianjera sy namparary azy. Zany hoe ny fihetsika ataon'ilay ankizy iray zany dia miteraka vokatra foana, na io vokatra mahafinaritra azy na io vokatra tsy mahafinaritra azy. Dia ahoana sy ahoana zany no ataondray aman-dreny amin'izay zava-mitranga izay namana lantaony misajoely. Izao le izy namana naridiana. Misy fihetsika ataon'ilay zaza tsy eken'ny ray aman-dreny. Nefa io fihetsika ataon'ilay zaza io miteraka fahafinaretana ho an'ilay zaza dia mampivelatra sy mampivoatra azy dia tsy miditra tsehatra ny ray aman-dreny. Ka izay. Dia misy indray fihetsika ataon'ilay zaza tsy eken'ny ray aman-dreny sady tsy miteraka fahafinaretana ho an'ilay zaza dia miditra tsehatra na ho ray aman-dreny ary mamorona sazy ho an'ilay zaza. Azontsika tsara le fahasamihafany dia manaraka. Raha tsy ekenao ny fihetsiny na dia mahafinaritra azy aza dia mamorona sazy ho an'ilay zaza ianao ray aman-dreny. Fa misy indray
fihetsika ataon'la zaza niteraka vokatra tsy mahafinaritra ho azy na mahafinaritra azy nefa ikenao de avelanao izy amerimberina ilay fihetsika. lalina be le zatatarainao. Ny zavatra tsapako aloha matetika de zao matetika le mahafinaritra sy mety amin'ny ray aman-dreny mandrakariva ny tiany le ray aman-dreny sy takiany le ray aman-dreny ataon'le zaza. Fa rehefa tsy mifanaraka amin'ny filan'le ray aman-dreny le izy eo matetika ny sazy no rangaranga sy asesesika. Ka ny ahy zany ny namana raha nitsaro misy ajoely de ity ny fanontaniako. Azo atao ve ny manasazy ny zaza? Raha azo atao de inona ny mety ho vokatry le sazy? Raha tsy azo atao kosa de inona ny zavatra mety iseho? Eny ary matetika aloha ny zavatra mahamaika sy mahadodina ny ray aman-dreny de ny manasazy araka nefa volazanao teo. Ary ny sazy zay ataony de zay sazy mety aminy zay mety amin'le ray aman-dreny fa tsy manasazy mety amin'ny toe-batana na toe-tsain'le zaza mihitsy ny ray aman-dreny. Ka na inona vokatra le sazy de tsy iasan'ny sain'ny ray aman-dreny fa aminy dia ny mety aminy de ny manasazy rehefa tsy mifanaraka am'izay tia ny fihetsika ataon'le zaza. Na mahafinaritra n'le zaza le zavatra ataony de tsy mety amin'ny ray aman-dreny nefa mampivoatra ny sain'le zaza sy mampivoatra ny toe-batan'le zaza de sazy ny avoaka. Kanefa ndraindray rehefa mahafinarinaritra n'le ray aman-dreny le zavatra ataon'le zaza na tsy miteraka ninninna eo amin'ilay zaza aza de faly le ray aman-dreny de aseny averimberina. Ikena ry namana lantaony misy ajoely ikena. Fa hoana zany makasika an'le sazy, le sazy azo ampiarina sy tsy azo ampiarina amin'ny ankizy. Misy fepetra 7 tiako ambara mikasika ny sazy zay alefatsika torevitra eto amin'ny onjam-peo amma onjam-pem-panabeazana atsika zany. Voalohany ny sazy foronina de tsara raha lojika tsy miovaova zavatra mifanaraka tsara amin'ny tena izy de tsy fanazazina mpitolo na sazy miendrika valifaty. Matetika nefa de reo ny ataon'ny ray aman-dreny rehefa manasazy ny ray aman-dreny ataoko hoe nangalam-pinana ohatra sazy miovaova ny atao eo. Ndraindray tsy mena hanina le zaza, ndraindray kapohana le zaza, ndraindray mandoalika le zaza, ndraindray avoaka ny tokotany le zaza idina any tokotany. Miovaova zay amin'ny andro alina satria nangalam-pinana. Miovaova zay fa rehefa nangalam-pinana le zaza de tsara raha sazy anankiray tsy ovaovainao mihitsy. Karaha sazy mahafinaritra azy. Le sazy mahafinaritra foana izy. Raha sazy mahafinaritra le zaza le izy. Mbola resantsika zay rehefa aveo hoe mahafinaritra n'le zaza aveo sazy io. Fa zay le hoe sazy mifanaraka tsara amin'ny tena izy. Hoe ahoana. Itoy manko i zavatra io. Ndraindray koa ny ray aman-dreny de manasazy mpitolo de ndraindray manasazy valifaty. Trandrako am'izay ataoko ny ainy ty sisany tsy miala. Valifaty anie zany. Valifaty zay tsy mitondra ninninna ho amin'ny fampivoarana ara-tsaina ara-batana ara-panahan'le zaza. Zay le voalohany. Faharoa ny sazy de tsara raha raisina iono eo tsy andrasana hoe rarivo na rapitso na ampatsiahany iny sazy indray ianao amin'ny fihetsika zay nataon'le zaza satria efa tsy mena am'le zavatra tsony le zaza de tsy haintsony hoe ahoana zany ny ampifandraisana an'le sazy sy mifihetsiny amin'ny fotoana zay anasatsianao azy iny. Omaly le zaza le lazaintsika hoe nangalam-pinana rapitso anao ve tadidiko ianao le nangalam-pinana maly fa zay anao vao tadidiko fa ho kapo. Zay anao le hoe tadidiko nangalam-pinana io maly tadidiko am'izay zay vao sazina sy velesiny eo le zaza. Fa ny sazy zany de tsara raha raisina eo no eo na hoe tamin'ny maraina izy nanao tsy mety aminao de raha rivo izy voasajianao hoe miandry dadanao ianao fa mahazo tsara amin'ny dadanao ianao raha rivo fa maninona ny tsy raisinao eo no hoe le fepetra raha anasazy ianao. Zay le faharoa zay. Fa telo de zao
raha esorina am'lay zaza ny zavatra iray zany izay tia ny ho fanasasiana azy de tsara raha le fanapaha-kevitra zany dia ampisainana lalina no andraisana amin'ny fanapaha-kevitra sy amaritana ny faharitan'le fotoana fanesorana n'le zavatra am'le zaza ohatra zany hoe tsy omena azy amin'ny fotoana voafetra zany le zavatra anankiray fa faritana mazava tsara ny fotoana ahafahany manao sy tsy manao an'lay zavatra iny ohatra hoe manao baolina le zazakely de rehefa nandaka baolina izy de vaky le fitaratra de sotominao ray aman-dreny le baolina raha tia ny baolina iny fa manimba zavatra sady miaraka mikapoka sy ny terina sy ny inona de sotominao le baolina de afaka tsy fantatra hoe firy andro iny nandraindray tsy omenao ndraindray koa doka de drobaranao ny zava-maranitra na didinao fa ampisainana lalina no andraisana ny zaza satria manimba ny sain'le zaza zany zavatra zany fa efatra de zao tsy azo ataony manaisitra amin'ny zaza ny zavatra manandanja sy iankina ny fony satria manjary miteraka fahankalana fa tsy mahatratra ny tanjona tiana tongavana akory le zavatra io le resaka baolina lazaiko teo inona zany ny tianao atongavana raha nalainao le baolina de nitatahanao ny antsy na nitatahanao ny lamina tratranao ve ny tanjona tsy amakin'le zaza fitaratra intsony fa ny tanjonao de zay le hoe sazy valifaty tatahako ty fa tia mamaky fitaratra zay zany le izy fa dimy de zao hoe ny sazy de tsara raha mifandrindra na mifamatotra amin'ny fihetsika tsy ekena izay mitarika fampiarana azy fa indraindray de tena mifanipaka mihitsy ny sazy atao sy mifihetsika ny ataon'le zaza izay tsy niekenao ray aman-dreny iny le nylazaintsika teo hoe nangalam-pinana le zaza idinao amatrano any tokotany tsy mahazo miditra eo fa mpangalam-pinana mpangalatra de any andro alina de idinao avoakanao any tokotany mifanaraka ve zany zavatra zany anjaranao ray aman-dreny mieritreritra fa enina de zao hoe tolorana modely tsara am'izay tokony ataony ny zaza tsy faly manasazy fotsiny fa tolorana toetra tsara sy fihetsika tsara zay mety ataony ny zaza zany hoe izany modely ianao ray aman-dreny ianao ray aman-dreny zany manao modely amin'ny zavatra tsara ataon'lay zaza ary farany de zao fa fito fanaporofonany ny fahamatorana manoloana ny tranga mapidi-doza ianao zany ianao ray aman-dreny de tsara raha afaka manaporofo amin'ny fahamatorana manoloana ny tranga mapidi-doza porofona ny zava-mitranga na le seho mety napidi-doza ohatra hoe zaza milalao afo milalao antsy na milalao zava-maranitra sy ny sisa de io zany a rehefa mandray fepetra amin'io anao de azavainao tsara porofonao hoe raha mandray nio afo anao milalao nio afo io de mety homay ary raha may anao mety homay daholo ny vatatenanao de mety hiditra hopitaly ianao mety hikaraiko na ny tanana na ohatroatra zany rehetrarehetra zany tenenina azy daholo zany hoe rehefa andray fanasasiana ianao de zavatra mitombona tsara anasasiana ary ilaina halalinina tsara hoe tokony anasazy vea sa tsy tokony anasazy de mialohan'ny fanasasiana nefa tsara ny mifampiresaka mifototra amin'ny resaka sy ny serasera inona daholo ny fepetra mba tsy hahatonga an'le zaza ho voasazy de eritreretana ihany ko hoe mety am'le zaza ve le zavatra nataony sa mety amiko mampitombo ny tontolo mpivoarany ve le zavatra nataony fa za fotsiny te anasazy sa ahoana anjaranao ray aman-dreny mieritreritra apetraka eo zany zay zavatra zay hoe zaza manao ahoana ny tianao volavolaina ho zanakao zaza voasazy lava ve matikapoka ve fa misy fetraika amin'ny fony zany zavatra rehetrarehetra zany de zay mahakasika an'izay na manana aritiana ile hoe trafoka nome mahery ambava omana ampomieritra mankasitraka anao namana lantoary misy ajoely nisy zava-baovao entina manabe indray zany misaotra indrindra eny ary satria tafatafy eto an-trano nefa ny fotoanantsika manabetra ka hatreo aloha zany ny fandarantsika mankasitraka anao piaino na haritra hatramin'ny farany mametraka amin'ny mandra-piaona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapony ilay raintsika zay ny an-danitra veloma toboko AWR téléphone 034 06 797 62
zanakay malalo tena tinay izao nomba irinay tena fifalinay tianay layanao utafitarachizay tado ininikyo malala yanareo nuandry iankinanay ratsy yanareo mizamo mampianatra ratsy yanareo mizako mananatra ko fisaorana no atolodray misaotre zay lay monjany fanantinana mianovo faendrena zany nokatsao fa ny fahadalana zany ialao falala natadiavo teo sambatra yanareo izamo mampianatra ratsy yanareo mizako mananatra dado inenikyo malala yanareo noandry hiankinana yanareo izamo mampianatra ratsy yanareo izako mananatra ho fisaorana no atolodray misaotre faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana kristina saratra ilay mpanome fanomezam-pahasoavana izany lohatenin'ny fianarantsika anio ao anatin'ny fandalinana ny bokin'ny Efesianina. Manasanao ahatratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Inona ny tian'ny Paoly ampitaina amin'reto andiny novakitsika reto? Efesianina 4:7-10. Efesianina 4:7-10. Fa samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatra ny fanomezan'i Kristy avy isika rehetra. Koa izany no ilazany hoe raha niakatra ho any amin'ny avo izy dia nitondra olona maro babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Ary ny aminy hoe niakatra, inona moa izany? Afa-tsy ny efa nidina ho any ambanin'ny tany koa. Izay nidina dia izy koa no ilay niakatra any ambonin'ny lanitra rehetra, amenoany ny zavatra rehetra. Ny teny ao amin'ny Salamo 7:7 no lazain'ny Paoly eto. Inona moa nambarany io andininy io? Salamo 7:7. Efa niakatra ho any amin'ny avo ianao ka mitondra babo. Efa nandray fanomezana teo amin'ny olombelona ianao, eny teo amin'ny maditra aza. Manorontsorotra ny Jehovah Tompo mpitaritafika io Salamo 7:7 io, izay manresy ny fahavalony ka miakatra eo ny tendrombohiny
izay orenan'ny renivohiny miaraka amin'ireo babony anady lazan'izany ny indiny voalohany sy faharoa. Avy eo dia mandray fanomezana avy amin'ireo fahavalo resy izy. Eto dia somary namboarin'ny Paoly ilay sary ka i Kristina sandratra no aseho no manome fanomezana araka ilay tontolo-kevitra mivelatra kokoa hita ao amin'ny Salamo 8:15. Raha dinitsika ny filaharana hita ao amin'ny Salamo 8:15 dia ny fiakaran'ny Kristiana an-danitra ny voalohany arahan'ny fidinana ka mandritra izany Jesosy natsangana tamin'ny maty sy nasandratra no mitondra fanomezana sy mameno ny zavatra rehetra. Izany ny fomba entin'ny Paoly ilazana ny firotsahan'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta. Amafisin'ny Efesianina 4:12 izany hevitra izany izay anehoana ny fanomezana avy amin'ny Jesosy ho fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina. Izao ny soratan'ilay mpanoratra Kristiana Ellen White ao amin'ny bokyny manao hoe "He shall receive power", takila 8:50. Hoy izy: niakatra ho any amin'ny avo Kristy nitondra babo ary nanome fanomezana ho an'ny olona. Taorian'ny akaran'i Kristy ho any an-danitra dia nidina araka ny tokony omena ny fanahy masina, nivatravatra toy ny rivo mahery, nameny ny toerana ny vorian'ny mpianatra, ary inona ny vokany? Olona narivony no niova fo tao anatin'ny iray andro. Na mifono hevi-dalina manao na aza ireo andininy vitsy ao amin'ny Efesianina ireo dia tena azontsika tao ny manovo hery avy amin'izy ireo. Manao ny zavatra rehetra ho antsika amin'ny alalan'i Jesosy Andriamanitra. Tsy maintsy ho votainy hatramin'ny farany ny famonjena izay natombony. Asandrasy Jesosy miaraka aminy ireo izay nanandratra azy teo amin'ny fiainany. Koa mpanandratra an'i Jesosy fa isika eo amin'ny fiainana andavanandro sa sanatria ny olona na zavatra hafa no asandratsika? Atsipo ho an'ny manam-panahy izany teny izany, sady izay koa misy arantsika androany. Mametraka ny mandra-pitafana mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.